Mbola faly miarabanao amin'ny anarany Jesosy Tompo aho anio atalata fahatelo ny volana Oktobra 2023. Ry ava-malala amin'ny Tompo, manasanao aho hiara ivavaka amiko alohany anambarako ny tiany fanahy masina ambara ny amin'ny zavatra izay naseho ny tamiko ny momba ny Madagasikara amin'izao zavatra miseho korotana any tandrazana izao. Nampanofy ny Tompo tamin'ny atalata lasa ka izany no tiako ampitandremana antsika tsiraray avy na iza ianao dia oka ianao tena hitodika amin'ny Jesosy amin'izao zavatra miseho any atandrazana izao. Iara ivavaka isika tompoko. Fanahy masino misaotranao, mideranao, mankalazanao satria ianao no patron, ianao no ray masina ary ianao no Andriamanitra ray eo, ianao no tompony izao rehetra izao, ianao no ilay lohany, ianao no ilay farany ary ianao no miantso anay, ianao no mpanafitra anay, ianao no mpanafaka anay, ka misaotra anao ray eo, ray malala o, ianao ilay telo fa iray. Jesosy Tompo, mangataka ny fanahy masinao aho hiteny amin'ny alalako amin'izao ora sy fotoana izao, ka aoka Tompo hietry ambany dia ambany, fa aoka kosa ny fanahy masinao no hisandratra ambony dia ambony, ka ity aho fanahy masino piasanao, tempolinao, ka mitenena amin'ny alalako fanahy masino satria fitaovanao aho fanahy masino. Jesosy Tompo, mangataka ny ranao andrakotra anay tsiraray avy zanaka ho tsiraray avy eran-tany Jesosy, arovy ao ambany tana maherinao izay Jesosy Tompo. Ary aoka Jesosy ianao koa no hiasa any Madagasikara, oka ianao no hiaro ny olonao tsiraray avy Jesosy io, satria ianao dia Andriamanitra velona sy mahery ary miainy ianao. Jesosy Tompo, aoka ianao hisandratra Jesosy, ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, ny zanatsipika izay mitady alefa ny anafika anay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka miverina ny tany foana izany toy ny lavenina. Misaotra anao Jesosy, misandrata Jesosy, oka ianao no ampihiratra ny masom-panahy ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy, ka iomana tokoa iaona aminao satria ho avy ianao eny amin'ny raha ho an-lanitra ampiakatra anay. Misaotra Jesosy de raha ho anao rery any hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, araka ny teniko tery ampiandohana dia nampanofy ny Tompo tamin'ny atalata lasa izany ny fa-20 ny volana Septambra, zany hoe efa ho divaraina izany no nanofy aho. Ry havana, nampitandrina zany ny Tompo zany hoe ampitandrina zany izy na iza zany ianao any Madagasikara na eran-tany any koa. Tao anatin'ny nofy io dia tena hoe fampafantarany Tompo ny zavatra iseho any Madagasikara. Ry havana, oka isika tena hitandrina satria Andriamanitra dia mamaly ny zanak'olombelona. Izy dia mijery, miondrika mijery antsika tsiraray avy izy. Na iza misy antsika, oka isika tompoka hiverina amin'izay amin'ny Jesosy, isika malagasy manotolo izany. Na metisy io, na gasy tsotra io dia oka isika tena hoe hifankatia ary hiverina amin'ny Jesosy tanteraka. Ry havana, ny nofy naseho any tamiko dia hitako tao anatin'ny nofy zany hoe tany Madagasikara aho. Zany hoe nentin'ny tompo tany zany ny fanahako. Dia hitako zany tao Antananarivo dia hitako zany mitsangana eo amin'ny trottoir, zany hoe akaiky ny trano zany izay nipetrahanay tamin'ny fahazazana zany tao Antananarivo. Ry havana, ny zavatra naseho any Tompo dia nahita camion anankitelo eo zany no hitako. Dia tao anatin'ireo camion reo zany misy miaramila. Dia mitsangana avokoa zany izy ireo ary tena feno zany ilay camion. Dia nijery zany dia hitako zany misy zany ilay camion zany eo aloha zany hoe amin'ny arabe zany izy io hitako hoe eo amin'ny arabe zany ilay camion dia feno miaramila mitsangana zany ao anatiny. Dia nitodika zany dia mbola misy anankiray koa avy ao aoriana. Dia mbola misy anankiray koa zany avy ao aoriana zany dia ireo miaramila reo zany manao ohatrana hoe fanamiana zany
tsy fantako zany lokon'izy io satria efa ela be no ny alatany Madagasikara dia tsy fantako zany ny lokony ilay fitafian'izy ireo zany ilay fanamina miaramila izany dia no ny aveo zany ny tady moa zany no ny aveo hoe iza izany ireo miaramila ireo dia tsy hita zany ny endrika an'izy ireo fa na de hitako zany ny lohany sy ny vatany dia tsy hitako zany ny endrika an'izy ireo zany dia ny tady zany ny momba ny hoe fitafian'izy ireo tao anatin'ny internet satria no ny resaka tamin'ny zanako vavy zany tao arinan'izay dia nieritreritra zany izahay hoe mety tsy miaramila angambany gasy fa mety avy any amin'ny firenena hafa angambany dia nieritreritra moa zany hoe mety hoe ohatrana fitafiana angambany miaramila sinoa satria zany ohatraohatran'izay zany pozin'ilay fitafiana zany no fahitako anazy lay fanamina moa zany dia no ny aveo zany dia tsy nahita mihitsy ahako dia avelako kely eo aloha ny momba an'iny dia tao anatin'ny nofo zany naseho ny tompo tamiko no ny efa nitsangana zany teo amin'ny trottoir dia hitako zany hoe misy olona maro be zany dia ilay camion zany tsy mandroso zany ilay camion zany efa mijanona zany e zany no fahitako azy tao anatin'ny nofy dia no nitotika zany nijery teny amin'ny lanitra satria tsapako zany hoe misy zavatra zany ery ambony ery zany dia no nijery zany dia nahita zany sinina anankitelo zany hoe zavatra anankitelo zany no hitako zany hoe tsy mipetaka amin'ny lanitra zany fa ampovoany ny lanitra sy ny tany zany mihevaeva zany ny zavatra naseho an'ny tompo tamiko dia misy zavatra ngezabe anankiray zany hitako dia io zavatra anankiray voalohany io zany tsy fantatro hoe inona zany izy io dia ilay eo akaikiny zany zany hoe milahatra zany anankitelo zany zavatra milahatra naseho an'ny tompo tamiko ny anankiray voalohany tsy hitako zany fa ny anankiray faharoa zany dia hitako zany fa hitanareo ohatran'ireny WC reny zany hoe ohatran'ireny cabinet WC reny zany le amin'ny faux septique zany tsy le hoe 101 fiteny gasy zany fa le mipetraka zany iny vatana WC fotsifotsy zany no hitako dia ohatra misy tuyau zany zay zany no naseho an'ny tompo tamiko ny sary faharoa naseho an'ny fanahy masina moa dia ny fahatelo zany ny zavatra hitako dia nahita zany zako nampahafantarin'ny tompo ahy zany izy io no ny aveo nahita zany baiboly ngezabe zany misokatra eo ambonina ohatrana planche zany ohatrany hoe hitanareo zany ohatrany hoe pupitre zany dia tapaka zany le izy fotrany hoe apetraka zany io baiboly io amina kakazo lehibe zany lay misokatra zany le fametrahana baiboly zany dia mivelatra zany lay baiboly ngezabe zany izy io dia hitako zany eo amin'ny sary fahatelo zany hoe voalohany faharoa fahatelo nahitako an'izy io zany am'ilay fahitako an'le izy zany dia io baiboly io zany araka nyteniko teo hoe ambony ohatrana kakazo zany fa lay izy zany tsisy tongotra zany ilay pupitre ipetrahany zany no mazavazava kokoa ngambany fa iny tapany iny any zany no ipetrahany ilay baiboly dia eo amin'ny sisiny ilay baiboly amin'ny sisiny zany misy raha mitete raha menamena tena hoe menamena be mihitsy mitete zany manaraka n'iny sisiny baiboly zany hoe tsy mikasika am'ilay baiboly fa amin'ny sisiny ilay kakazo zany eo zany no hitako zany hoe farale baiboly dia amin'iny sisiny iny andraso asehoko anao amin'ny video raha ohatra ka mahita ny baiboly koa ianao ohatr'izao zany ilay baiboly dia ny fahitako azy zany amin'ny sisiny eto zany ny raha zany mitete io raha io dia milatsaka mitete ohatran'ireny gotin-draha reny zany raha menamena be zany izy io ry havana ny zavatra niseho dia tsy tsapako mihitsy hoe inona no tiany tompo ambara
fa ny fanahy masina zany nanambara ny amin'ny fampitandremana ny amin'ny zavatra iseho any amintsika sy zavatra iarahantsika malala ny zavatra nanomboka ny seotany omaly ny amin'ny resaka politika sy ny amin'ny resaka zany ny amin'ny mpitandro filaminana ry havana noho ny aveo dia nanotany aho ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray zanako ara-panahy any Madagasikara ny momba ny amin'ny fomba fitafy ny mpitandro ny filaminana zany satria noho ny mijery aho video anankiray tamin'ny internet tamin'ny YouTube zany dia hitako zany parazara ilay fanamina naseho any tompo tamiko tao anatin'ny nofy izay mbola tsy fantatro mihitsy hoe iza no manao fanamina toy izany dia io fanamina io misy otrany sinina kely eo amin'ny côté avi zany dia noho ny aveo noho ny hitako zany ilay video dia fanamina io dia fanaminy ilay groupe na miaramila manao intervention zany amin'ny zavatra miseho any Madagasikara ry hava malala amin'ny tompo miangavy anareo aho oka mba tsy hisy raha latsaka ao Madagasikara tiantsika rehetra Jesosy naseho any tompo tamiko mihitsy io fanamina io na dia tsy fantatro ary ilay baiboly misy raha mitete ny amin'ny sisiny zany dia fampitandremana ny amin'ny raha latsaka ao Madagasikara maro no ufaty satria noho ny vavaka ao natao anatin'ny groupe dia mamerimberina ny fanahy masina efa intelo angambany izay tamin'ny fotoam-bavaka zany hoe tsy ny fanesy zany fa nampafantatra zany fanahy masina fa ho isy raha latsaka ao Madagasikara ho isy raha latsaka ry hava malala ao amin'ny tompo mbola azo atsahatra izany oka isika hiverina amin'ny Jesosy isatana dia tsy faly amintsika fa ny amono no tetikany oka re tompoko ny ady ara-politika miantso anareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompo ao ilay Kristy velona sy mahery avy any Nazareta miangavy anareo anaparitaka ity video ity naseho any fanahy masina tamiko fa ho isy raha latsaka ao Madagasikara izay no marika tamin'ilay akaiky ilay baiboly ary ilay kabone teo amin'ny sary faharoa dia mampafantatra ny amin'ny fahalotonany amin'ny fanompo-tsampy ny amin'ny tsy fanarahana intsony an'Andriamanitra maloto ny fanompo-tsampy ny tandrazantsika maloto ny tsy fanarahan-dalàna ny tandrazantsika ao ny kolikoly sy ny zavatra tsy mendrika rehetra tiany Jesosy isika hiverina aminy ka oka re zay tompoko ry malagasy manontolo oka isika hivavaka ho an'ny tandrazantsika oka isika hifankatia satria mijaly ny majinika miangavy reto tompoko amin'ny anaran'i Jesosy nasehony fa ho zava-doza no anjo any Madagasikara raha tsy mitsahatra isika ho feno raha mandrika ary raha ny vavaka izay alina tao anatin'ny groupe dia mbola nampiseho ay ny tompo toy ny mahita olona ao Antananarivo eo akaiky ny totobatina Taninarenina olona menjera amin'ny tany ary izany dia mampafantatra fa misy korotana izay ivadika raha mandrika ao a Madagasikara raha tsy mitandrina isika tompoko raha tsy mitandrina isika ry havana
miangavy anareo okare tompoko mba tsy ho isy raha latsaka mibebany tsiraray avy oka isika ifakatia fa oka isika tsy ady antrano isika gasy rehetra dia tian'Andriamanitra avokoa ary tokony ho iray ihany isika eo am' Jesosy. Ry havana oka isika ifakatia Jesosy dia nampitandrina fa hiaro ny olony izy. Zay no teniny tao anatin'ny grupy alina. Hiaro ny olony ny tompo. Raha tsy mety miova fo ny hafa dia tena ho raha mandrika. Ho isy ny hofaty. Ho isy ny hofaty. Ny ao amin'ny mpanao politika dia ho isy ny hofaty. Ry havana oka izay sao dia ny ainao no hofaty ka sanatrika ho very any amin'ny afobe ianao. Mibebary tompoko fa tiantsika ny tompo. Ny verset hovakiko dia ao amin'ny Salamo 145. Io no nomeny tompo teo ny andininy 10. Salamo 10:20. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Tompo mideranao ny asanao rehetra ary misaotranao ny olonao masina. Amen. Ry havana miderany tompo ny asany rehetra. Miderany tompo ny asany rehetra. Zany hoe ny asany tompo raha makatoa azy isika olony masina dia tena miderany tompo isika. Satria ny tompo no tompony filaminana fa tsy tompony fikorotanana. Dia tokony misaotra azy isika olony masina rehetra. Ry havana oka isika ho endry eo anatrehan Jesosy. Oka isika tsy tia ady na fikorotanana na tsy fifanarahana eo anatrehan Jesosy. Fa oka isika ay ifandamina isika tsiraray avy. Satria Andriamanitra dia fitiavana. Izy dia fitiavana ary tsy tia korotana ny tompo. Ry havana izay ny anio. Fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapony Jesosy tompo. Mahereza tompoko, mifoaza tompoko fa ho avy Jesosy. Voninahitra aneo an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.